Ny zava-misy ao Antsirabe moa dia tsy navelan'ny talempakitry ny fanabeazam-pirenena ao vaky nankaratra ny heviny ireo mpanabe sy mpampianatra izay mivondrona ao anatin'ny syndicat mita fa notapahana ny herinaratra ary nogiazana ny fanamafisam-peo izay nampiasaina nanaovana fitakina teo amin'ny fakitry ny Brondren vaky nankaratra. Araka ny loharanom-baovao izay nosoratan'ny Kolo TV de Madagasikara moa dia misy ny ramatahora sy ny antsinjay izay atao amin'ny ireto mpampianatra ireto ao anatin' izao fitakina izao ary nisafidy ny hihidina andalambe izy ireo hanatevin-daharana ny hetsika izay ataony ZNZ Madagasikara. Ny andro androany kosa tany Fianaratsoa dia efa tafiakatra teny antapon-tanàna ireo mpanao fihetsiketsehana tokony tamin'ny 7:30 minitra. Ny hantombo ihany koa ireo mpianatra izay manamafy izao hetsika izao. Ny fialany filoha Andrajoely lahatrany moa ny ventesiny ireo tanora ireo. Ireto sary hitantsika ireto moa dia ny sary nanamarika ny tany Fianaratsoa ny andro androany nandritra ny izany fanatanterahana fihetsiketsehana izany. Ny zavanisy tany Mahajanga kosa ny androany tokony tamin'ny 7 sasany mahery teo dia niala tao anaty kampis ireo mpianatra namakivaky ny tanàna ary nihazo ny lalam-pirenena fahefatra hihazo ny tanan-dehibe saingy noravan'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso nandositra sy nilefa izy ireo saingy nanoho ny voaka eny amin'ny croisement cimetière antany Masaja indray. Hezantsika ho zarena ato moa ny zavamisy any Mahajanga sy ny zavamisy eny amin'ny toerana rehetra eny fandeha arisika hilazany zavatra hafa indray. Nanambara ny tao anatin'ny kontiny moa imiarra Soloforjona ny hoe tsy asany emonaty ny miantso ny olona hiverina amin'ny asa andavanandro, ny miantoka ny filaminana miaro amin'ny fandrobana, miantoka ny tsy fisiany herisetra no asa hoy miary Rasoloforjona raha nandeho ny heviny tao anatin'ny pejiny. Manoloana ny antso rodobe nataony KMT dia ny mijery ireo mitady hanararoatra ny tokony hemasoany emonaty, tsy tsara toerana izy ireo hiantso ny olona hiverina amin'ny asa andavanandrony hoy hatrany ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity Andriamatoa ity. Tsy tokony hitadihiry ka hampisy fifandonana eo amin'ny samy sivila izy ireo raha tena miaro ny vahoaka sy ny fananany tokoa. Iny moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity namana ity ka zareko kely aminareo ankafaliana. Ny teny amin'ny tetezan'ny nosy zato ny androany tokony tamin'ny 1:30 minitra moa dia nitohana ny fifamoivoizana tsy mpitandro ny filaminana no mandrindra. Tokony tamin'ny 1:30 minitra teo no eo moa dia nitohana tanteraka ny fifamoivoizana teny amin'ny tetezana nosy zato izay lalana avy any amin'ny lalam-pirenena voalohany. Tsy nahitana mpitandro ny filaminana nandrindra ny fifamoivoizana tahaka ny mahazatra isanandro ny teny antoerana. Nandritra ny izany moa dia efa tazana teny amin'ny manodidina foana ireo mpitandro ny filaminana satria voalaza fa teo no hifamtona ireo mpianatra sy ny vahoaka avy any amin'ny lalam-pirenena voalohany. Ny tany Ambositra ihany koa ny androany dia efa raikitra ihany koa ny fihetsiketsehana fanehoan-kevitra filanjana sorabaventy any amin'ny tampon-tanànany Ambositra. Izy ireo moa dia mitaky ny fialan'ny filoha Andrajoely satria leo fampanantenana pokaty izahay hoy ny fanambarana izay nambarany izy ireo. Ny zavanisy ihany koa teny anosy zato ny androany dia ny fanenjehan'ny mpitandro ny filaminana ny fiara izay nitondra ireo mpianatry ny politeknika vontovorona. Nasainy mpitandro ny filaminana nivoaka avokoa izy ireo tetsy anosy zato. Hivadika kely any Mahajanga sy ny zavamisy antoerana moa isika. Ny ray feo nanao fanambarana noho ny ireto fitakina manaraka ireto ny tao Mahajanga ny solon-tenda ny mpianatra mpitsabo manirana any Madagasikara. Takiany izy ireo ny fampiakarana ny tambo-karama na ny indemnité de stage izay 900 ariary isanandro miditra amin'ny 7 ora maraina miravana amin'ny 12 ora antoandro. Takiany izy ireo ihany koa ny hampiakarana ny allocation de stage ho an'ny ireo mpianatra ihany koa. Takiany izy ireo ny hanaovana recrutement isan-taona ho azy ireo satria ny taona 2024 no nisy fampidirana mpiasam-panjakana farany teo anivon'ny ministera ny fahasalamana. Takiany izy ireo ny fanajanonana ny tsindrahazo lena izay mahazo ny mpianatra sasany. Izy ireo ihany koa izay mitaky ny hampiakarana io volanjaza 2 ariary io sy ny tambiny ho fantrano izay 400 ariary isam-bolana. Anisany nilaza koa izy ireo ny androany fa hanampy isa ny mpitolona hirotsaka andalambe izy ireo manomboka androany ary manaitra ny fitondram-panjakana ka ho service minimum no ataony ireo
ireo mpiasan'ny fahasalamana izay manerana ny Madagasikara. Somary maromaro mo ireo fitakina izay takiny ireto solotenan'ny mpianatra mpitsabo manerana any Madagasikara ireto, fa mazava sy mahitsy ankahitsina tanteraka ny fitakina izay notakiny izy ireo. Fa ny RMDM kosa dia mitaky ny hamohana tsy misy hatakandro any ireo olona rehetra ny samborona nandritra ny hetsika. Vovonana ny RMDM hamaly ny antso sy kikikan'ny vahoaka rehetra. Miantso ny RMDM manerana any Madagasikara handray anjara amin'ny tolona araka ny fanambarana izay nambarany izy ireo. Nilaza ihany koa izy ireo fa efa teriny ao Amponja ka hanaovana antso ny tsampidirana ireo olona voasambotra mandritra ny tolona any Amponja. Mbola manoho ny adidy sy andraikitra noraisina teo amin'ny firenena. Miantso ny fivoriana maika entina mamaha ny olana misy eto amin'ny firenena. Na dia eo aza izany fanambarana izany dia nazava sy nahitsy ihany koa ny fanambarana izay nambarany izy ireo ny hoe mila miala aloha ny filoha Andry Rajoelina zay vao ataony fifampiresahana hoe hatrany izy ireo raha nanao ny fanambarana. Fa i Andriamatoa Voninahitra Jean Eugène kosa dia nanao ny fanambarana izay nambarany ary nahitsy ny fanambarana izay nataony. Ny fametram-pialany Andry Rajoelina no vahaolana sy fahendrena hoy ny hafatra izay nambarany Voninahitra Jean Eugène. Manohana tanteraka ny tolona ataony tanora ZNZ ny solombavambahoaka teo aloha Voninahitra Jean Eugène izay sady filohany antoko RPRD vaovao. Nandritra ny fanambarana izay nambarany Voninahitra Jean Eugène moa dia nanentana any ireo tanora ihany koa izy ny tsy hiditra anatin'ny gouvernemanta satria midika ho famadihana ny tolona izany. Ny fametram-pialany Andry Rajoelina sy ireo mpiara-miasa aminy mba tsy hampitombo ny fahavoazana efa manjony firenena no vahaolana sy ny fahendrena hoy hafatra izay nambarany ity solombavambahoaka teo aloha ity, tsy izy moa izany fa Voninahitra Jean Eugène. Ny andro androany ihany koa dia nanao ny fanambarana ny syndicat inspecteur d'État ary toy izao ny fanambarana izay nambarany izy ireo. Nilaza ny syndicat ny inspecteur d'État fa mba hialana amin'ny fanararaotana sy ny gaboraraka amin'ny fandaniam-bola-panjakana mandritra ny izao tranga misy eto amin'ny firenena izao dia nanapa-kevitra izy ireo fa hametra ny fahazahoan-dalana na hoe avis de dépense amin'ny fandaniam-bola-panjakana ho an'izay maika ka hiankinany aina ihany aloha no atao mandra-pahisiany fandaminana vaovao sy mahakitra hoy ny fanambarana izay nambarany syndicat inspecteur d'État ny andro androany. Ny andro androany araka ny fanambarana izay nambarany izy ireo moa dia mbola mitohy ny fihetsiketsehana izay ataony Génération Z Madagasikara ary hozarentsika ato ny mikasika fihetsiketsehana sy ny tolona izay ataony izy ireo andro androany. Fa ny fantatra aloha ny maraina teo nandritra ny fihetsiketsehana izay nataony ireto mpianatra ireto dia efa nisy nipoka ny bomba mandatsa-dranomaso. Tompoko vavy sy tompoko lahy, efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa noresantsika tato anatin'ity video anankiray ity koa dia ho faramparanantsika tanteraka ity video ity. Mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato ny sesisesy tsy mijanona tsy anky hiato. Zay fa tsy halavianay ny resaka hametra beloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby oie, tsao tsao amin'ny manaraka indray eo.